misy fahavononana zany anivon'ny journaliste moa natao androany mpanao gazety misy toetsaina tia karokaroka hoe mizatra tiana ho fantarina betsaka ireo fanontaniana mipetraka teo ary izay indrindra no nahatonga anay nametraka ireny le hoe préparation budgétaire sy ny anjara andraikitry ministère fitantanam-bola ao anatin'ilay fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana. Ya, ity moa zany dia fandroana nanaovana anazy tamin'ny volana mai 2016 no nanaovana anazy voalohany séance d'information et de formation dia isy matetika mihitsy ao anatin'izay fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana izay ankoatr'izay moa araka ny fanazavana teo dia ny tety andro ny famolavolana ny teti-bola dia efa mamaritra ihany koa fa misy ilay débat d'orientation budgétaire ho atao miaraka amin'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny ao anatin'ny teti-bola. Ny tena antony ampahafantarana anazy dia tsotra ny vola izay kirakiraina ao anivon'ny fitantanam-bolam-panjakana dia etra avy amin'ny vahoaka ihany ka zon'ny vahoaka ny mahafantatra hoe mandeha makaiza io etrana lohany io. Efa nisy nietsika teo aloha dia efa nisy participation anareo zany tamin'ny famolana dia mbola hiasa ya le tsika natao teo aloha moa ny arahana tamin'ny société civile le izy tanatin'izay le hoe fampahafantarana ny zany fiansitena ny citoyen hoe ianareo dia manan-jo fantatra ny vola lanina satria etra lohanareo ihany io dia anoy ao anatin'izay resaka transparence izay foana zany ny ao anivon'ny fiadidiana ankapobeny teti-bola dia conciliation lay hoe approche top down dia mamaritra hoe zao ihany ny zakan'ny firenena sy ny avaty amin'ny bottom up indray dia ireo ministère isan-tsokajiny sy antym-panjakana miteny hoe zao ny filana ilainay mandritra ny taona ity tsy ary ho voatanteraka ao anatin'ny teti-bola daholo nefa ireo filanareo fa tsy maintsy misy ilay arbitrage atao ministère ny finance izay arbitrage izay ministère ny finance no miandraikitra anazy saingy arakaraky ny argument omendreo ministère ireo hoe zao ny résultat tiana iandrasana tiana ho marina koa ngamba dia ity resaka hoe priorisation sy resaka vola ty tsy hoe kely na betsaka ny vola omena ministère na ny androm-panjakana anankiray dia hoe priorité izy amin'izay fa araky ny fanazevana natao nandritra ny ady hevitra teo dia hoe irosona ny dalina kokoa tsika any amin'ilay hoe gestion axée sur les résultats fitantanana miopana vokatra zany hoe ministère zany dia mamaritra hoe ireto avy ny tanjona tiana hotratrarana avy eo ministère ny fitantanam-bola mametraka ilay sora-bola anatanterahana ireo tanjonareo raha ampy izy raha basoa raha batsara raha misy kosa nefa tsy fahampino noho izay le contrainte budgétaire zay dia ny ministère mametraka ilay priorité hoe raha ireto ilay vokatra tiana atao izy amin'reto zany no tratra amin'ity taona ity hoe vola fa mihetra fa nisy ihany koa hoe trosa le izy ary trosa io dia ny taranaka ny fara rehetra dia andohana azy dia tafiditra daholo izay hoe etra lohanao io voalohany indrindra fa ianao ihany koa dia andray anjara amin'ny fandoavana ny zana-bola ateraky ny trosa izay ataon'ny fanjakana.